Mitondra ny loahevitra 2015 tour ny fitidiam-paritra tanterahany Tarika Ambondrona mandritra ity taona ity. Anombohan'izany ny fampisehoana fanokafana no tanterahana amin'ny alahady voalohany marsa izao eny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina manomboka amin'ny 3 ora tolakandro. Efa tapitra tanteraka ny tapakila amin'izao fotoana izao araka ny ambarany Tarika. Entina miady amin'ny Europanao varomaizana ireo tapakila izay amidy amin'ny vidiny mihoatra ny 9,000 ariary dia efa misy ny fepetra fanoraisiny Tarika ary hoentitra ny fanaraha-maso. Manentana ny mpakafy kosa nefa izy ireo tsy horopoka amin'ireo mpanararoatra. Izy zany ho an'izay olona mbola mieritreritra ny vidy tapakila ka mihoatra ny 9,000 ariary ny tombany omen'ilay mpivarotra azy amin'ny lahady dia aza mividy. Fa teneno 9,000 ariary ny tenen'ny Tarika Ambondrona izy dia mirahalahy hoe be da be ny olona manodidina eo ny tompona andraikitra manara-maso dia izay olona rehetra mivarotra tapakila mihoatra ny 9,000 ariary amin'ny lahady afaka mivarotra fa tsy maintsy 9,000 ariary. Sy oleferinay indrindra fa izay dia mirahalahy eny olona fitarainana tsy oleferinay mihitsy ny olona manana izay zavatra izay. Fisako amin'izay ngamba ny tena marina raha mahita an'izay zavatra izay nareo dia mediva mafy amin'izay zavatra izay. Fahombiazana ny taona 2014 any Tarika Ambondrona izay antokana na feno ny collision Matsonjombe fa nisongadina ihany koa nefa ny fanohizana ny ezaka ho fampahafantarana ny rakira fahenina Avaoziko ankoatra dia nisy ihany koa ny fitidiana tany amin'ny Nosy Maurice ho feno ny fandaharam-potoana ny Tarika amin'ity taona ity. Ny amin'ity taona ity indray zany zao toy ohatran'ilay tamin'ny fotoana satria misy fampahafantarana ny rakira fahenina mbola mandeha foana hatrany dia ny amin'ity ankoatran'izay dia misy ny ao anatin'ny lalana nyfanomanana n'ilay 10 taona zay satria amin'ny 10 zay mahatonga ilay titre n'ity tourné ity zany hoe 2015 tour satria amin'ny herintaona zay no ankalazan'ny 10 taona Tarika zany amin'ny 2014 dia atombo compagnie des sports ilay izy dia avy eo mbola izy no fianarana teo Tananarivo ihany koa original dia périphérie moa zany ny périphérie sy ny manodidina ny Tananarivo moa zany dia misy ihany koa ny province dia rehefa tonga moa ilay 10 taona amin'ny herintaona izay dia toerana rehetra izay nataonay tao anatin'izay 10 taona izay fanamariana an'izay 10 taona izay dia ho tetezina avokoa. Ankalaza ny 10 taonany amin'ny 9 ny Tarika Ambondrona ary efa ao anatin'ny fiomanana tanteraka ho amin'izany fankalazana goavan'izany izy ireo.